Faly miarabantsika indray ry havako malala nahatratra zao herinandro vaovao omeny tompo atsika izao. Iainantsika mandrakariva ny loha hevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo. Andeha hivavaka angataka ny fitarian'ny fanahy masina isika ary alohan'ny hamakina ny nofinaina voalahatra ho antsika anio. Hivavaka isika. Endre Jesosy tompo ny fifalianay. Ianao Jesosy afitiavana, Jesosy ilay efa nampiavana anay, ary Jesosy tompon'ny famondram-po sy ny fiantrano, mahatoy izao anay, mbola azahoanay tombon'androm-pahavelomana, mbola iaina anay amin'ny fiadananao. Misaotra sy midera, ary mankalaza anao zay raio, ary amin'ity anio ity, dia vangio amin'indra fonao indray zay raha hamaky sy hiaino ny afatra tsara avy amin'ny teninao. Dia ilay teny fiainana zay efa nomenao an'izao tontolo izao, amelombelona nofo amampananay, hivelomanay araka ny sitraponao, ary hamaky vakinay ny tontolo andronay sy ity herinandro vaovao zay omenao anay ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo ty anay, nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity anio ity, dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Kolosiana toko 4, ny andininy 7:10 hatramin'ny 5:10. Kolosiana toko 4, ny andininy 7:10 hatramin'ny 5:10. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: mifandefera ka mifamela eloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo, no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Ary aoka ho ambonin'ny zany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho ampitombona mandrakariva ao aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana, ary ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha ity epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosy ity no jerena ry havana, dia epistily izay mampiseho fa miaina amin'ny fiainana vaovao ny fiangonana tao Kolosy. Raha marina dia zao, fiangonana mitafy fiainana vaovao no ny nandraisany ny famonjena tao amin'ny Kristy, no ivantanan'izao hafatra nosoratan'ny apôstôly Paoly izao. Miverimberina ao amin'ny toko 2 mantsy, raha mamaky isika ny toko 2, fa ireo mpino ireo dia efa maty tao amin'ny Kristy, maty amin'ny fahotana, maty mombany amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao sy fiainana ankehitriny izao, maty amin'ny filana samihafa, fa velona ao amin'ny Kristy kosa. Noho izany dia ambara fa fiainam-baovao no iainan'izy ireo, ilay fiainana ao amin'ny Kristy. Araka izany, ny apôstôly Paoly dia manafatra fa ny fiainan'ny olona vaovao, ny fiainana ao anatin'ilay tontolo vaovao, dia fiainana mampisongadina manokana ny fitiavana, dia ny fitiavan'i Kristy zany. Ary zany raha teo ny voalaza eo amin'ny 4:10 manao hoe: ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Ity fitiavana ity araka izany no tahaka ny fia anankiray
mifeny fiaina ny mpino ray manontolo mihitsy. Ary zany raha teo no avotra n'izao mofinaina ao atsika izao. Ry havako malala, misongadiny eto araka izany fa ny mpino miaina amin'ny fitiavana dia anjakany ny famelan-keloka. Ny mpino miaina ny fitiavana dia anjakany ny famelan-keloka. Ilay andininy faha-efatra ambin'ny folo zany no ivo sady fean'izy rehetra, izay misarika atsika ho amin'ny tapany voalohany eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, ary misarika atsika ho amin'ny tapany faharoa ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Anjakany ny famelan-keloka ny mpino hoy ny voalaza manao hoe mifandefera ka mifamela eloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo, noka mba hamelanareo heloka kosa. Ireo mpino taokolisi ireo ry havako malala dia mpino nanana ny fahininy, nanana ny lasany teo anatrehan'Andriamanitra, efa nani, efa nanota, efa maty tamin'ny fahotana mihitsy aza. Ambarany ary amin'ny raha mijeritsika ry havako manomboka ny amin'ny andininy fahadimy dia ambara fa fiainana tetỳ an-tany loatra no nanjakan'izy ireo, no niainan'izy ireo, ka fiainana nanjakan'ny fijangajangana, ny fahalotona, ny firehetam-po, ny faniriany ratsy, ny fieremana, ny fanompon-tsampy zany hoy izy. Araka izany, tao anatin'izany fiainana rehetra izany no nanonjeny Kristy azy rehefa nanaiky izy ireo hiara-maty amin'ny Kristy. Araka izany ry havako malala ao amin'ny tompo, na toy inona fahalotony dia nanaiky ho fenitry ny famelan-keloka ho an'ny mpino sy ho an'ny kristianina i Kristy. I Kristy izay efa namela ny eloko ny kristianina raha teo. Misy fisalasalana ihany eo amin'ny mpandinika ny amin'ny fandikana ny teny manao hoe ny sasany miteny hoe namelan'ny tompo ny elokareo, ny sasany miteny hoe namelan'ny Kristy ny elokareo. Tsy hidirantsika lala zany fa na namelan'ny tompo na namelan'ny Kristy dia hitatsika fa fenitra ho amin'ny famelan-keloka hatrany izy. Hitantsika ane ohatra raha hoe namelan'ny tompo dia tsarotsika ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy any amin'ny Matio 7:20 fa ilay nananana trosa talenta iray alina dia navelan'ny tompony zany, na dia saika ho namidy aza ilay mpanompo sy ny vady aman-janany izay nananana izany trosa lehibe izany. Lesona lehibe ho antsika ry havako ny andraisantsika ny teny Jesosy manao hoe hatramin'ny impiry no tokony hamelana ny eloko ny namany, dia hoy Jesosy hoe za tsy miteny anareo hatramin'ny impito fa hatramin'ny 70 famelan-keloka tsy misy fetra, zany lesona ampianarin'ny tompo ho an'ny mpino. Ary amiresakitsika hoe ny famelan'ny Kristy ny elona dia tsarotsika ilay famelan-keloka nataon'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana izao tontolo izao noho ny fahotana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, miantso atsika rehetra arak'izany ity mofinaina ity, miantso atsika rehetra hanaraka feno ny fiainan'ny Kristy, ny fitiavan'ny Kristy ka hampanjaka ny famelan-keloka. Mazava hatrany mantsy ny fampianaran'ny Kristy, ny fampianaran'i Jesosy tamin'ireo rehetra nanatona azy. Izay rehetra mila vonjy dia novaliany avokoa ka nitenenany manao hoe izaho koa tsy manameloka anao, ho an'ny sasany voavela ny elokao. Lesona lehibe ho antsika ry havana izany satria efa iainantsika isan'andro ny vavaka nampianarin'ny tompo, ary ao anatin'izany vavaka izany no atakarantsika fa tsy voavela eloka mihitsy isika raha tsy hamela ny eloko ny namantsika. Hotsika manao hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanao zay mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mazava arak'izany
fa tena varavarana misokatra ho an'izay te ho voavela eloka ny famelana ny eloko ny hafa, ny famelana ny eloko ny namantsika. Misy fitenenana malagasy manao hoe ny tsy miady olom-boto fa mitolo fo mpamosavy. De lesona ho antsika ihany koa arak'izany ry havaka, ny andraisantsika tara-kevitra fa tsy afaka mivelona ao anaty lolom-po, tsy afaka mivelona ao anatin'ny fiatsaram-belatsy, tsy afaka mivelona ao anatin'ny fankalana ny mpino, fa tsy maintsy mitia ary mamela ny eloko ny hafa mandrakariva. Zany no ahafantarana fa mpianatra isika raha mifankatia ny soratra masina. Fa ny zavatra faharoa ry havana izay hitantsika taratra eto amin'ity nofinainy ity koa dia ny hoe ny mpino miaina amin'ny fitiavana dia mpino anjakany ny fiadanana. Ny mpino miaina amin'ny fitiavana dia mpino anjakany ny fiadanana. Hony 5:10 manao hoe areo ka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray, areo ko ho feno fisaorana ianareo. Ny fiadanan'Andriamanitra na ny fiadanan'i Kristy dia tsy inona tsy akory fa ilay fahasoavan'Andriamanitra omeny maimaim-poana ny mpino. Ary raha marina dia izy tenan'i Kristy mihitsy, izy tenan'ny Andriamanitra mihitsy no fiadanana. Arak'izay hitantsika ny amin'ny Efesianina 4:14 dia milaza amina hoe fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Izy raha teo no efa manambara tena mivantana. Raha mamaky isika ny Jaona 4:12, ny 7:20 no ilazany manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Arak'izany ry havako malala, antsonin' izao tenin'Andriamanitra izao ny mpino mba hanana fiainana vaovao dia ny fiadanan'i Kristy zany. Mila daboka arak'izany ny fiainana tany aloha sy ny fiainana izay mirona tany amin'ny rivotry ny fampianaran-diso izay tsy milaza izany fa mampanjaka sy mikatsaka ny fiadanana hafahafa. Raha mijerintsika mantsy zany ny ainan'ireo kristianina atao Kolosia ireo, dia misy zany fiadanana hafahafa izay ambarany eo amin'ny 2:5 manao hoe aza mety ho fitahina ianareo, tsy azonareo ny loka noho ny fanitretena feno haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainany nofony. Zany no katsahan'ireo fampianaran-diso tamin'izany, fiainana feno fiavonavonana, fiainana feno fanitretena haitraitra. Fa ity tenin'Andriamanitra ity kosa eto amin'izao 5:15 izao dia miantso ny mpino hahatsiara fa tena fototry ny fiainana kristianina, fototry ny fiantson'ny mpino mihitsy io fiadanan'i Kristy io, ary tsy fiadanana samy maka ho azy fa fiadanana iombonana, fiadanana ao anatin'ny firaisan-kina no ambara amin'izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, efa voalaza hatramin'ny fanekena taloha ny maha-andrina ny fiadanana ilay Mesia. Hitantsika tany amin'ny fanekena taloha zany, ary tanteraka zany fiadanana tonga tety amin'izao tontolo izao rehefa tonga tety i Kristy. Ary rehefa tonga ety izy dia nizara sy nanolotra izany fiadanana izany araka ny teny izay efa nambarantsika teo. Koa ankehitriny ary dia anjarantsika mpino indray zany no miaina sy mivelona ary mampiseho izany fiadanana ao anatintsika izany amin'ny mpiarabelona misy atsika. Ry havako malala, mpino anjakan'ny fiadanana tokoa ve isika sa mpino mpanakorotana? Mpino velon'ny fiadanana ka afaka mamelona ny hafa ve, sa mpino mamono ireo izay mitady hitsiry sy hanatona ny fanjakan'i Kristy? Moa isika mpino miadana hita taratra ivelana
sa ireo sokajon'olona kizo fara ao anatin'ny fiangonana ka manala baraka an'Andriamanitra lay Andriamanitra ny fiadanana. Ry havako malala, hitataratra sy santarina ankehitriny eo amin'ny fiainantsika andavanandro raha ny fiadanana omen'ny tompo atsika izany, fa tsy voatery iandry ny farany akory, tsy voatery iandry ny farandro sy ny fiavian'ny kristiany amin'ny raolanitra akory vao hiadana ny mpino. Indrindra izay tokony ananantsika dia ny fahaizantsika miaina ny fiadanam-po, ny fiadanam-panahy, ny fiadanana anaty. Eny, maninona koa moa raha ny fiadanana hita maso mihitsy aza. Zava-dehibe indrindra arak'izany ry havako malala dia ny tsy fiainanao fotsiny ny fiadanana samy irery, fa indrindra ny fahaizantsika mizary zany ho an'ny hafa, ho tonga fiarahamonina mirindra, hatongavana amin'ny firenena miadana. Etỳ am-pamaranana ary ry havako malala no anentanana antsika, hampatsiarovana antsika ilay hira mamitsika loatra ao amin'ny fihirana manao hoe tsy misy miadana raha tsy afa-po, tsy misy miadana ka afa-po zay monina eto an-tany, fa izay tia sy mino ny tompo Jesoa no ahazo ny soa tsy ho lany. Mazava zany fa tsy misy fiadanana eto amin'izao tontolo izao raha tsy manana an Jesoa ilay andrina ny fiadanana. Koa ny fandraisantsika azy hiditra eo amin'ny fiainantsika no mampiadana antsika raha teo. Mpino mandray an'i Kristy, mpino miadana. Ankohonana manana an'i Kristy, ankohonana miadana. Vahoaka manaiky an'i Kristy, vahoaka miadana. Fiangonana manaiky an'i Kristy, fiangonana miadana. Ary firenena manaiky an'i Kristy, firenena miadana. Rehefa manam-piadanana ny fiarahamonina, ny ankohonana, ny firenena dia mandeha tsy voizina eo aminy ny famelan-keloka, tahaka ny namelan'ny tompo ny elontsika raha teo, ary dia hanjaka ny fitiavan'i Kristy, izay fitiavana ambony indrindra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa ry havako izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Endre tompo ny haren'ny harena tsy talany ao amin'ny fitiavanao, fa tsapanay, tovozonay ny fiainam-pahasambarana, omban'ny fiadanana, hiainana ny famelan-keloka izay nianarana tao aminao Jesoa. Fa indray amin'ity andro anio ity, resy lahatry ny teninao, ka dia hamela miaraka amin'ny vava ireo olona rehetra anananay alahelo ao anatin'ny tokantranonay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay, ao amin'ny fiangonana misy anay, eo amin'ny firenena mihitsy ary. Tompo, eo anatrehanao Andriamanitra no itenenanay sy hamelanay ny eloko ny namanay izay nanananay alahelo, ary ataonay eo anatrehanao zany satria lehibe loatra ny famelan-keloka efa nomenao anay. Fa vonina ihany koa izay tompo hitondra ny fiadananao any amin'izao tontolo izao, hiaina ny fiadananao eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Fa mivavaka izay tompo amin'ity anio ity ho an'ny firenenay, ny firenena izay tafalatsaka ao anatin'ny lavaka mangitsokitsoky ny fahasahiranana, ny fahantrana. Toa tsy mbola hitanay taratra ny fiadanana, koa entinay eo anatrehanao, na ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, na ireo mpitondra ny fanjakana isaky ny ambaratongana, mba vangio amin'indra fonao Andriamanitra, mba hanekeny anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy, hiadana ny taninay. Dia ianao tompo no hanapaka feno eo amin'ny fiainan'izy ireo, ary hanolo-tsaina sy hampahery, ary indrindra tompo hiditra amin'ny antsipirian'ny fiainana ianao, hatonga azy ho resy lahatra, fa tsy misy tompo afa-tsy ianao. Dia tsy ho nofinofin-tsony Andriamanitra ny vavaka sy ny hira fanaonay manao hoe sambatra tokoa Madagasikara. Tompo,
matoko manana anao zahay, lay andrina ny fiadanana, lay tompo ny fiadanana fa tsy ny fikotroana. Ianao ampanjaka zany eto anivon'ity tanina ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.